Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vaovao, faux shampoing citron, papaye ciment, am sachet stavoin. Manolotra anao ny vaovao. Adivaritra politika no tena nitsingadana rehetra ny andro farany tamin'ny dingan'ny fampiavana-pirenena no tanterahana androany teny Ivato. Fanadiovana dosie no nangatahan'ny Foloto aloha Marc Ravalomanana ho toy ny fifonana taony. Fanovana lalam-panerenana sy fanamboarana autoroute no nasangadin'ny Amiral Ratsiraka. Ahoana ny momba n'ireo lonilony mavo sy olana hifototra ny anivon'ny fiarahamonina malagasy amin'ity resaka fampiavanana ity. Arahinao anatin'ny fampalalam-baovao ny matoa an-dahatsoratra Henika Zarakotomanantsoa momba n'ity fampiavana-pirenena ity. Mbola baraingatra eto ny fahatongavan'ny fiarahamonina ATR faharoan'ny Air Madagascar raha heverina fa androany tokony ho tonga izany. Ny tale jeneralin'ity orinasa ity izay tsy eto toerana fa mandamina izany raha ny loharanom-baovao hatrany. Hetsakilan'izay velotaraina ny mpanjifa amin'ny sidin'ny orinasa Air Madagascar. Nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety eto Andrenivohitra. Amin'ny herinandro io dia ho hita maso ny fisokafan'ireo aina aman-jery nankatona ho ny fanazavan'ny anivon'ny ministera ny serasera. Nodimandry teo amin'ny fahina amin'ny fitopolo taona ny Ben King ny alakamisy teo tany New Jersey. Mpanjakan'ny Rhythm and Blues sy ny soul i Ben King ary ny hira Stand By Me no nampalaza azy. Nametraka lova saribity teo amin'ny firenena Amerikana i Ben King ka nankasitraka azy tamin'izany teo anivon'ny Kongresy Amerikana tamin'ity taona ity. Ny Atsipirina Avetrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Vaovao, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Vaovao, toujours meilleur. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing Vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimitra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrano. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peri. Vaovao, faux shampoing citron, papaye ciment, am sachet stavoing. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés:
informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azony vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 Nari 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ankafalindray tomboky lasongo vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'izao takarivo izao tonga soa atao anatin'ny fampahalamba avao ny fahita lavitra Golo TV ialana tsina sahady nefa ety ampiandohana ho an'ny fahatapahana izay mety hitranga izany moa dia monon'ny fahatapahany herinaratra ety amin'ny faritra izay misy anay fa vao mikasika ny fambevanam-pirenena vetrano isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity fanovana lalam-panorena ny fanavaozana ny rafitra najoro tamin'ny tetezamita sy ny fangatahana tombontsoa sy fahefana ireo ny tena nisongadina tamin'ny kabary ny fanabeasan'ny filoha aloha roa lahy sy ny filoha am-perinasa era Jonary Mampianina. Ity faran'izay hita fa kenda ihany manoloana ny fanehoan-kevitra idediran-tsiraka sy ravalomanana. Maro nahita teny hivaty fa tsy napozy ny filoham-pirenena ny fiodiny ity voalaza fa dinga ny fambevanam-pirenena ity ankehitriny. Ary ny fanadidina tanterahiny Erniny Rabary. Misy ihany mamparivo. Koa mijoro eto ankehitriny manoloana anareo ambara papabe maso horetano rendana reny vao malagasy ny fifonana sy ny fiamantsiny nisy ireo mpiara-miasa tamiko tamin'ny fotoanany izay nanana ny hafanam-polista ohatra ka nanao fietsika tsy mendrika na nisy fampahoriana na nisy fampitariana izay ihany koa mbola mitondra izany fialan-tsiny sy fifonana izany. Nanaitra ny maro ity fifonana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity androany teny Ivato. Tsy vaovao anefa izany. Ohatra tamin'ny fahenina amby folo ny volana Mars 2024 talohany nandehanana ny alokaloka tany ivelany nifona ihany koa i Marc Ravalomanana saingy ireny ny raha nahita ireny ny vava sy ny fikasany tamin'ny 17 ny volana Oktobra 2024 natongavany. Efa ela no ady hevitra ny hoe azo inoteny sy atokisana ve ty filoham-pirenena teo aloha ity. Tsy vitan'izany fa nangataka ny anafoana nandidim-panjakana mametra azy ho amin'ny résidence fixe ihany koa i Marc Ravalomanana. Notakiny ihany koa ny fahamahana ny compteny any amin'ny banky sy ny fanokafana indray ny orinasa ity koa. Koa eto dia mingavy anao ny auto président mba anafoana io décret io ary amerina amindray fahafahako malalaka azo izany zo sy midioka ny tombontsoa amin'ny filoham-pirenena toloha. Koa dia mino sy manantena fa mivoaka eto amin'ity efitrano ity tsika androany dia azo raha teny milaza hoe eny ara dia isokatra tsy hoe intsony.
manoloana ireo fangatahana ireo ampandeferina ny tanytandalana hoy ny filoha Hery Rajonaromampianina. Dia varavarakely roa ihany eo aloha. Varavarakely fampiarana ny lalàna l'état de droit. Izay nanaovako fanampy. Kanefa eo akaikany koa dia ny varavarakely ny réconciliation nationale. Nangataka président Vaovao teo pajereno momba. Efa misokatra tompoko ny varavarakely réconciliation nationale. Mampametra-panontaniana ny hoe rehefa amin'ny fotoana tahaka ny ahoana na rehefa amin'iza ny tokony hampandeferina ny lalàna ary rehefa inona na amin'iza ny tokony hampiarina izany. Io resaka lalàna io no tena nisongadina tamin'ny kabarin'ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier. Mila fanivana ny lalam-panorenana misy ankehitriny raha nambaran'ity filoha teo aloha ity. Ankoatr'izay, ny fanavaozana ny rafitra CNT sy ny FFM izay efa tamin'ny fitondrana teteza mitaka tokony hovaina. Tamin'ny andro ny teteza mitany nanendrena ny membre ny CNT. Tsy misy membre ny SVM ane matory filoha. Tsy misy membre ny AREMA ao ane matory filoha. Ka tsy mety ve raha mba havaozina izy io fangatahana fa foano ny décret de nomination de membre ny FFM. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy fotodrafitrasa kosa indray natsidiky ity filoha teo aloha ity ny resaka boky mena izay nirafitra ny programanasany tamin'ny tenany mbola teo amin'ny fitondrana. Afaka manao manatanteraka vetsovetsoko nataoko tao anatin'ny boky mena isika raha vitsika. Lalana, tsy lalana fa autoroute de l'unité avec Vaovao filiale hatrany Dego. Meoany manda mandeha amina toerana rona telo milazanareo ty ny accord de nataonay négociation. Mitanatary izany io mifanaovana rafindry vaovao ampianasika mba ialana amin'ny le stade. Tsarona ny route de la Concorde tamin'izany fotoana izany izay nampanantenainy saingy tsy vita. Tsarona ihany koa ny 35 000 logements izay nampanantenainy ary tsy vita ihany koa. Itsakilan'izay kosa ny filoha Rajonaromampianina nanipika fa mbola tsy lahara-pahamehana ny fanovana ireo rafitra ireo. Ankoatr'izay nambarany ihany koa fa efa miainga io tetikasa fanamboaran-dalana io ankehitriny. Teo andrimatoa filoha zay na Didier Ratsiraka dia nilaza hoe foany l'été. Foate ny endriky teo fa raha ihany ny tenen'ilay izy transition, misy transition, misy transition. Za kosa dia manao hoe misy troate zay tokony hatsangana fa zay fototry ny fanarena firenena. Inona le troate? Tena ty taniraza amin'ilay autoroute teo. Efa ataontsika zany président fa aza matahotra anao ary. Vetsika vetsiny sy makany avaratra le izy. Fa mety any amin'ilay mpisaha masoandra vanetsinana mekanefana fa tsy maintsy ataontsika izy rehefa tompo lasy tompobavy. Androany voaeno izay lalam-baovao ataon'ny filoham-pirenena izay lasa anjara rarahan'ny ekipa Rajonaromampianina Ravalomanana sy Ratsiraka ny kabarin'ny famaliana teto. Tsy mbola azo veroka aloha zany hatreto ny hoe inona no fiantraikan'izany rehetra izany amin'ny fiainam-bahoaka. Ankoatra ny fahatsapany rehetra ny hoe ny fiverenana eo amin'ny fitondrana sy ny fanakorontanana ny Repoblika faefatra no atao hoe fampiavana-pirenena amin'ny mpandraraha Marc Ravalomanana sy ny amiraly Didier Ratsiraka. Mazava ankehitriny hoe nahoana no tsy nisy valy ny fangataham-panazavana nataon'ny fivirimben'ny eveka teto Madagasikara momba ny fifangaroan'ny politika sy ny andraikitry ny fiangonana. Kajy politika sy fitadiavan-tseza ary fitiavam-pahefana no nisongadina teny Ivato ho an'ny mpanara-baovao maro izay rehetra nandray fitenenana androany tamin'ny filoham-pirenena teo aloha dia fanadiova-tena sy fanaratsiana teo aloha ary fitsonjovana ny hoavy politika an'izy ireo nasongadiny mazava androany fa lalaovin'ny mpanao politika indrindra fa ny filohan'ny fandimby teto ny fieverana fa fofotadidiana sy efa tena very tadidy ny vahoaka malagasy. Arao ny matoan-datsoratra Enika Jarakotomanantso.
naomby ve ny tapimaso ho an'ireo voalaza fa raha aman-dreny ara-drazana sy tangalamena manatrika ny fiainam-be-pirenena natao teny Ivato dia ny fananganana FFM vaovao ka hoe izy ireo tangalamena ireo no andrafitra ny mpikambana ao anatin'izany FFM vaovao izany. Fanafaonana ny didim-panjakana mifehy ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana ampalalaka ny fivezivezeny akoatra ny fanadiovana azy manoloana ny raharaha-pitsarana mitambesatra aminy izay nekeny ny filoham-pirenena teo Masom-bahoaka. Voaporofo indray fa efa mipetraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny roatonta ary miara-dia izy ireo ankehitriny amin'ny fitantanana ny firenena. Resaka politika tahaka izany no nivohitra teny Ivato. Maro no mametra-panontaniana dingana miroso any amin'ny tena fampiavanam-pirenena izay hampivondrona ny malagasy hoety mampisondrotra ny fiainam-bahoaka ve ity natao ity sa dingana iray hanasaratsarahana ny malagasy hiverina indray hanohana tsangan'olona sy hanomezana vahana ireo mpanao politika handrombaka fahefana. Nanindraindra ny fahaizany hikaroka lalam-bola hanamboarana autoroute mampitohy an'Antsiranana sy Toliary ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ary nangataka lalana ofisialy anaovany ny fifampirarahana amin'izany. Mametra-panontaniana ny mpanara-baovao momba izany ve no tanjo ny fampiavanam-pirenena. Ny anehoana fa mbola eo am-pelantanany ireo mpanao politika efa nitondra antaonany maro, ampolo-taonany maro teto amin'ity firenena ity no hoavin'i Madagasikara. Nahoana no resaka politika sy fampanantenana toy izany no nasongadina tamin'ny andro farany nidinika ny fampiavanam-pirenena natao teny Ivato. Tsy midika ve izany fa fitiavan-tena sy voninahitra ary ady seza sy fahefana politika no masaka ao an-tsainy ireo mpitondra ny fandimby teto ary mety avokoa ny fomba rehetra natanterahana izany. Tsy misy lanjany sy vidiny avokoa izany ireo hery politika nahasedra fifidianana sy ireo akolafika maro izay niezaka ny nanara-dalàna hatramin'izay ary nilaza sy nanipika fa tokony ahitsy ary tsy ho endriny amin'izao fotoana izao io no tokony fampiavanam-pirenena eken'ny rehetra. Dia ahoana izany momba ity firenena ity? Nahoana no manao-bitolo ireo filoham-pirenena telo ireo anao ity fampiavanana ity amin'ny endriny tahaka izao? Akoatra izany ny fanilihana ara-bola ho an'ireo mpandray anjara hiatrika izany. Miharihary anefa fa takona ny ady hevitra momba ny rafitra ara-toekarena sy ny fiainam-bahoaka. Ny vahoaka izay maro anisa no mahantra ankehitriny ary miha lehibe hatrany ny elanelany eo amin'ny mahantra sy ny mpanan-karena, ny mpanao afera sy ny mpitady ny hoanina isan'andro. Ahoana izany ny momba ireo lonilony miteraka tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra? Ahoana ny mahakasika ireo mpiray-tanindrazana niara-ny fanenjehana tamin'ny taona 2004? Ahoana ny lonilony eo amin'ny AV7 sy ireo maty tsy hita popoka tamin'ny volana Janoary sy Febroary 2004? Ahoana ny mahakasika ireo mpandraharaha izay very fananana sy simba fiarina tsy tafarina hatramin'izao? Ahoana ny lonilony ka mahatonga ny fitsaram-bahoaka miverimberina sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fifamonoana ny samy mpiray-tanindrazana avy amin'ny tanàna samihafa tahaka izay mitranga tany Atsimo, Mananjary, ny korotana tany Morondava? Ahoana ny momba ireo gadra politika sy ny fianakavian'ireo namoy ainy hatramin'ny nisian'ny tolom-bahoaka sy ny voalaza fa fanongana-panjakana ary ny fifanoloanany ny samy mpanao politika? Tsy ireny lonilony samihafa ireny ve no tokony ho vahana amin'izany atao hoe fampiavanam-pirenena izany? No tombontsoa sy fanadiovana ireo mpanao politika fotsiny no tena nomena vahana? Sa hifototra amin'ny tombontsoan'ireo mpanao politika vitsivitsy tahaka izay efa niseho hatramin'izay ny ho toy ny fampiavanam-pirenena ka tsy hisy lanjany sy vidiny akory ireo hery politika hafa izay manana ny heviny sy ny lanjany eto amin'ny firenena ary nahasedra fifidianana? Ny fomba fanao tahaka izany izay eken'ny rehetra ary noporofony tantara fa tsy nahavita ny soroka ny fiverimberenan'ny krizy teto amin'ny firenena. Manomboka voaporofo ve ny ayahan'ny mpanara-baovao maro fa ratsy fanomboana ary mety ho ratsy fiafarana ity resaka fampiavanam-pirenena ity raha izao no mitohy? Voaporofo ihany koa ve ankehitriny ny ayahin'ny fivorimben'ny eveka fa mifangaro be loatra ny resaka politika sy ny hoe fampiavanana ka adino ny tena tombontsoam-bahoaka? Fa namiratra tamin'ny tsy fanatreha ny famarana ny fivoriana teny Ivato tamin'ity andro an'ity, ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo izay fantatra fa nanome voninahitra ny fivoriana tanteray ny fikambanana Rotary any amin'ny Nosy Maorisy amin'izao fotoana izao, tranga izay mametra-panontaniana hoe misy lanjany marina amin'ny lehiben'ny fitantanan-jaharam-panjakana ve izany fampiavanam-pirenena izany sa zava-dehibe mitovy laharana na mihoatra noho izany ny any amin'ny Nosy Maorisy tamin'ity andro any ity. Fa mbola mikasika izay fampiavanam-pirenena izay hatrany tsy naharesy lahatrany maro dia tamin'ny samy mpizaika aza ny tsoakevitra ny potra teny Ivato androany fanongana-panjakana no misy ankehitriny raha ovaina ny lalam-panorenana raha nambara ny mpahalalana imbika anakile. Ity resaka fanovana ny lalam-panorenana ity izay isan'ny hevitra be-panoana indrindra teny amin'ny CCI Ivato etsekila ny maro ihany koa anefa ny menomenona faniova tsy araka izay ny fanarana ny fekevitra tonga teny anivonivo ao miaraha tsirairay. Fanatetiny Ernina Rabary.
Fikajikajy politika avy amin'ny mpandray anjara sa fahadisoana teo amin'ny fomba fiasan'ny FFKM ny hita lohatra eto dia maro ireo menimenina tao aorian'ny nivoan'ny fehi-kevitra naraviny FFKM omaly olon'ny FFKM sy ny filoha teo aloha raha manana marika ny akamaroany ireo mpikambana isam-bomeraka lany ho azy avy hatrany izay fehi-kevitra metimety amin'izy ireo raha ny fanazavana azo mipirakarak' izany ny aya ny amin'ny mety iverenina ny tsy maty manota eto amin'ny firenena indray dia ekenay famelan-keloka fa izay zavatra rehetra zay avy an'izany hoe tsy maintsy misy arofanina hiaro an'izay hoe ny tsy fitsabahanao ntsony amin'ny raharaha-pirenena ekenena ianao mahazo manao conseil présidence ekenenao amin'ny sehatra rehetrarehetra anao fa ny firotsahana ny fandraisana raharaha-pirenena filatsanao satria atahoranay tsisy sakana ny afahanao tsy afahanao mamerina ny zavatra mitranga izay etsekelan'izay raha nalaza tato anatin'ity dinika nasionaly ity ny fanovana ny lalam-panorenana anefa lalam-panorenana ho mety aminy tahaka ny nataon'ireo mpitondra ny fandimy ve zany ny filoha-pirenena ankehitriny samy manana ny kajy politika ny ireo mpizaika sy ireo mpanao politika tonga ny voroteny vato nandritra ity dinika nasionaly ity nandamafy ny mahafanonganam-panjakana izany fikitiana lalam-panorenana izany kosa ny ben'ny tanàna ny Fianaratsoa teo aloha Petra Kotiniaina kitotoa ny lalam-panorenana misy ankehitriny raha ny fanazavany ntenao tenena zao sisy fanonganam-panjakana eto tsisy manonga-panjakana zany eto tsy misy teteza mita vaovao eto fa zao raha misy miteny hoe lalam-panorenan'ny 4e république ty vao vetivety loatra ka nataoko totoa nananganana anazy ko firenena ho sakrifena amin'ny rako totoa calcul nananganana anazy dia ho sakrifena amin'izay ny firenena zay zany lezy raha natao zavatra tsara io dia tsy nyravahan'olo ka zao ny zavatra kitotoa dia raha malaky rava laza ny mpahelalana imbika anakile fa fanonganam-panjakana ny dikan'izay fikitiana lalam-panorenana izay ny fanontaniana dia hoe hitondra fampandrosoana marina ve izay fikitiana lalam-panorenana izay sa anamafisanorina ny fitondram-panjakana amin'njora ankehitriny ihany ina moa ny fanaovana coup d'état institutionnel raha zany tianareo tenenina fa dia ohatra zao hoe manao constitution vaovao anao satria azo atao zany ny manao révision ny constitution fa dia lazainao fotsiny ohatra hoe ny mandan'ny député dia ahena 3 ans ohatra fotsiny zany na manomboka androany foanana ny HCC na manomboka androany afoezina ny mandany ny président de république fa zay zany coup d'état ny zany satria fona ho azy zany l'institution fona ho azy la structure fa coup d'état zany ny faran'androany ity dinika nasionaly momba ny fampihavanam-pirenena ity hatreto mbola tsy nisy nahafantatra izay tena ventikevitra ny votra tao anatin'izay 5 andro ny vorina izay fifandraisan'ny tanan'ireo filoha 3 amin'ny rahalahy no hitany avaka ny fanontaniana dia hoe izy 3 amin'ny rahalahy ireo ihany ve no tena mila ampihavanana dia milamina ny firenena tsy mankasitraka ny tatitra vonjimaiky navoaka ny mpizaika ao amin'ny fivorimbeo ny fampihavanam-pirenena ny birao mahatry ny anteny miram-pirenena midika ho fanaovana tsinitsinina ny solombavam-bahoaka sy ny safidim-bahoaka hoy izy ireo ny tsy mba niantsona azy ireo anatrika sy andray anjara feno tamin'ity fiaonam-be ity midika ho fiverenana indray miteteza mita ihany koa ny firona ny fehi-kevitra vonjimaiky makany amin'ny fandravana ny androm-panjakana ny orina tamin'ny fifidianana ato anatin'ny repoblika faefatra nisy arak'izany fanambarahana nataon'ny birao mahatry ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza arovetrany mametraka ny ahiahiny sy ny tsy fakasitrahany ny tsy mba niantsona ny solombavam-bahoaka hanatrika sy handray anjara feno amin'izao fiaonam-be ho fampihavanam-pirenena izao ankoatra ny filoham-pirenena dia ny solombavam-bahoaka ihany n'olona nofidin'ny vahoaka isolotena azy tamin'ny alalan'ny fifidianana malalaka mangarahara ary ny ekeniny rehetra fahatelo sarotra ny ho resy lahatra fa ireo olona no tendrena dia hahasolo tena samirery ny vahoaka avy any amin'ny faritra ny aviany avy fahaefatra ny fironan'ny fehin-kevitra vonjimaiky makany amin'ny fandravana amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo androm-panjakana voaorina avy amin'ny fifidianana tato amin'ny repoblika fahaefatra dia midika avy hatrany ho fiverenana indray amin'ny tetezamita fahadimy ho anay solombavam-bahoaka dia fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy izay nifidy tamin'ny fomba demokratika izany fahaenina manohana ny ezaka rehetra hanohizana ny fametrahana ny rafim-panjakana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena
Mikasika ny fiantanterana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny volana jolay kosa eninandro mialoha ny fahatapera ny fametrahana ny taratasy firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna tsy mbola misy anarana ofisialy na iray aza amin'ny kandida irotsaka eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra tsy mbola misy ihany koa tonga nametraka io taratasy filatsahako fidiana io na iray aza tato anatin'ny komina Vaovao eto Analamanga raiky amin'ny zato kosa no efa tonga naka fanazavana sy andindininy mikasika ny fepetra sy ny dingana tokony arahana sy ny kandida tsy miankina no maro anisa tamin'izany arak'izany miomana amin'ny fahabetsahan'ny kandida anatitra ny taratasy firotsahany eny amin'ny ivitoerana misy azy ny oveka ny herinandro ho avy izao ny filohan'ity rafitra ity izay milaza fa ny tsy fahafantaran'ny kandida izay tena marina mikasika ny andoavana ny impôt syntetika na ny hetra no isan'ny antony nampitarazoka azy ireo tamin'ny fananterana ny taratasy firotsahako fidiana izay arô ny fanampanazavany nisy somary fiaotraorana tany amin'ireo mpilatsaka fidiana ireo satria le teo amin'ilay resaka hetra dia nisy fisalasalana betsaka tamin'ireo mpandohetra amin'ilay hoe hotratran'ilay impôt syntetika ve sa karazan-ketra hafa ny tokony enjady aminy zay dia tsy maintsy manaja n'ilay 2.7 ora aorianany nandraisana ny taratasy mamoaka fanapahan-kevitra zany hoe tao ao anatin'izay elanelan'izay zany zay tsy maintsy milaza amin'ny mandatera hoe mbola misy zavatra tokony fenona ka aoka tsy hiandra fotoana fara vao ametraka ny taratasy zay vonona dia tonga dia mba apetraka ny taratasy satria somary bebe ihany ny taratasy tsy maintsy ho kirakirainy zany Vaovao ny fitaterana anabakabaka kosa indray tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana andraisana ny fiaramanidina ATR faharoa ny kampani mpitaterana ery Madagasikara izay ho tonga amin'ny ity taona ity mbola ampifanarahana amin'ny any ivelany ny tale jeneraly ny ery Madagasikara amin'izao fotoana izao ary miandry izany ny fahatongavany fiaramanidina faharoa io fanadidiny Lili Rabiata. Ny volana aprily teo no efa nandrasana ny fahatongavan'ny fiaramanidina ATR 62600 iray manaraka natevina ny fiaramanidina ny ery Madagasikara. Hatreto tsy mbola fantatra ny fotoana hahatongavan'izany eto raha toa ka androany faharoa ny volana May no voalaza fa hahatongavany indray. Inona ny olana amin'ity raharaha mampihemitra hatrany fahatongavan'ny fiaramanidina ity? Araka ny fantatry mbola nivelana ankehitriny ny tale jeneralin'ity orinasa ity mandamina ny raharaha tsy mazavatra eto ny fifanarahana amin'ny kampani mpitaterana ery Madagasikara sy ny any ivelany amin'ny fividianana ireo fiaramanidina ireo. Raha tsy hiviny tsy nety nilaza ny avian'ny vola nividianan'ny orinasa ilay ATR voalohany ny tompona andraikitra. Mbola fenina toy izany ihany koa ve arak'izany mikasika ity fiaramanidina faharoa ity? $770 natokan'ny fanjakana hividianana ireo fiaramanidina ireo araka ny fanadihadiana. Ny zava-misy aloha hatreto mbola misy ny fitarenana amin'ny mpanjifa amin'ny sidin'ny kampani mpitaterana ery Madagasikara. Ce qui est désagréable si quand on ny tena manahirana dia nizotra anatiny tsy mazava ny fandriam-pahalemana ny olana sidina tsy mandrisaina mihitsy ny mpandeha amin'ny olana teknika mety hitranga pouvoir revenir s'il y a pas une panne etc. Mbola maro ny olana manodidina ny fitaterana anabakabaka eto amintsika ankehitriny. Tsy mbola mivaha ny olana mpiasan'ny ADMA izay nanao fanoherana ny fanomezana ny fitantanana ity orinasa mpanjakana ity ho an'ny vahiny. Tsy mbola fantatra ihany koa hatreto izay mpandraharaha vahiny azo izany fanamboarana izany raha toa ka efa nilaza ny minisitry mpanjakana fa ny sinono azo izany. Raha ny fanazavan'ny minisitry ny fitaterana androany tamin'ny antso ataribia mandeha ny fifampiraharahana ankehitriny amin'ny solotenan'ny mpiasan'ny ADMA sy ny ministera mpanjakana miadidy ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny foto-drafitrasa. Vaovao ny toe-karena ny faran'ny volana jona no andrasana izy fiantraikany amin'ny vidin'entana eto amintsika ny fampiarana ny vidin'ny tena izy na ny vérité de prix raha toa ka ny 7.20 ny volana kosa no anombohan'izany ny afaka roa volana aorian'ny fiakaran'ny $100 sy ny vidy solika vao tokony ho hita taratra eto amintsika ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny mitarika olona hatramin'ny fampiasam-bola sy ny famoronana orinasa ny tsy fahampiany solika ahafahana mokatra eto amin'ny firenena fanadidina. Afaka iray volana sy tapany izany hoe ny 7.20 ny volana jona ho avy izao napetraka ny fanjakana fampiarana ny vidin'ny solika tena izy na ny vérité de prix. Mandina ny 700 ny famatsim-boly nataon'ny fanjakana tamin'ny mpandraharaha ara-tsolika hitazomana ny vidiny manoloana ny fiakarany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mandina ny 713 ankehitriny ny litatra amin'ny solika eto amin'ny tsena anatiny. Famatsiana mandina ny 300 ariary no niantra tamin'ny vidy-solika nandritra ny volana febroary sy martsa teo izany hoe io 300 ariary io no fiakaran'ny vidy-solika faran'ny nisy hatreto.
afaka ty ambiny 10 andro aorian'ny fampiarana ny vérité de prix no isy fiantraikany amin'ny fiakaran'ny vidiny entana eto amintsika araka ny fanazavana. Dia ny vidina entana appliquena amin'ity volana ity vidina entana 2 volana lasa ny vidianana azy fa tsy hoe rehefa miakatra ny any ivelany dia tonga dia eo dia tokony miakatra ny aty na rehefa midina dia ohatran'izay. Ratseivana mandina ny 2.1 miliara ny vola very tsy niditra tamin'ny faditserana malagasy nandritry ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity raha ny tatitry ny tale jeneraly nyity sampandraharam-panjakana ity. Ny fanafarana entana ankoatry ny solika no nitarika io fahampangana io etsakilany efa andrasana iakatra ihany koa ny saran'ny herinaratra mandina ny 3.9 famatsiana alohan'ny fanjakana amin'ny mpandrarahara-tsolika mamatsy ny jirama. Mahalona ny fampiarana ny vidin'ny solika tena izy, ny fiakara ny $100 tsy ho azo idivirana ny fidanganan'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Ny fiantraikan'ilay izy amintsika eto Madagasikara ange dia zavatra tsotra. Miakatra moa izany raha 47 izy tamin'ny volana novambra efa 60 izy amin'izao fotoana izao 60 mahery izy miakatra izy zay. Fa le vidin'ilay dollara no tena gravy ary mampakatra ny solika eto amintsika eto amin'ny firenentsika. Satria tsika mividy solika amin'ny dollara ny vola ampiasaina. Rehefa miakatra ny sandan'ilay dollara dia miakatra koa zany ny vidin'iny solika iny, tsy maintsy hiakatra koa zany ny vidin'ny solika eto amintsika. Mandina ny 300 ariary isaky ny litatra ny fiakarana tokony andra amin'ny vidy solika eto amintsika isaky ny fiakarany barily eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay mahatratra $80 ankehitriny. Mandina ny 440 hatramin'ny 740 ariary kosa ny sandan'ny dollara. Miakatra hatrany io sandany io indrindra amin'ny fotoana mapetsaka ny fanafarana entana tahaka izao. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray tsy mbola nisy resaka ny amin'ny fanokafana ny haino amanjery ny katona vokatry ny Krisy tamin'ny taona 2024 hoy ny mpanao gazety Joël Vaovao ankilany nilaza ny avy eo amin'ny ministera tompon'andraikitra fa ny herinandro avy izao dia hisokatra ny ireo haino amanjery ny katona ireo ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay tsy mbola manana fahalalana tanteraka anio hevitra ankehitriny raha ny hevitry ny maro eto Madagasikara na izany aza mitazona ny larana fa 470 amin'ny firena 20 sika eto Madagasikara raha izay fahalalany asa fanaovan-gazety izay no resahany fanadiny Kaeton Retsilafo. Tsy mbola nisy hatreto ny resaka momba ny fanokafana ireo haino amanjery ny katona vokatry ny krizy teto Madagasikara. Ny finiavana politika no sakana tsy ahafahana manokatra ireo haino amanjery katona ireo, hoy ny mpanao gazety Joël Vaovao. Izany raha ny tena marina dia finiavan'ny fitondram-panjakana fotsiny. Mila mandray fanapahan-kevitra ry zareo fanapahan-kevitra ara-politika izay feno fahasahiana hoe sokafana ny haino amanjery izay katona ary omena fahalalana koa izay mangataka hisokatra mba hisokatra. Izay fotsiny io raha ny tena marina zany hoe décision politika ilay izy raha ny tena marina dia izay fahendrena sy fahasahiana mandray décision politika amin'ny fanokafana haino amanjery izay no andrasana amin'izao fotoana izao. Nilaza kosa ny eo anivon'ny ministera fa tsy misy ny olana tsy ahafahan'ireo haino amanjery ireo hisokatra. Ny herinandro avy izao misy amin'ireo no hisokatra miankina amin'ny antota taratasy eo am-pelantanan'izy ireo izany. Rehefa misy harmony atao hoe fepetra mielo efa niraisina amin'izany mino afaka andro vitsivitsy afaka herinandro vitsivitsy dia efa misy haino amanjery nakatona hisokatra indray. Mbola manjavozavo ny fahafahana eo amin'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika, hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Malalaka isika eo fanatanterahana ny asantsika fa be dia be ny zavatra manotoina antsika fanatanterantsika ny asantsika na ny fifandraisana amin'ireo mpitondra indrindra ireo manam-pahefana any amin'ny faritra sisy izay matetika araka fitarainana tonga aty amin'ny lavitra misy tsindry mahazo an'ilay mpanao gazety eo fanatanterahana ny asany na amin'ny vaovao tokony avoaka izany na amin'ny fahaminazam-baovao an'ireny izany rehetra izany antony iray tsy mampalalaka antsika. Reny nefa ny loharanom-baovao ohatra fotsiny raha misy vaovao mety anelingelina ny mpitondra any amin'ireny faritra samihafa reny ohatra angena be izy manindry mpanao gazety. Raha tsy hivina mitazona ny larana fa 470 amin'ireo firenena misy 20% ny firenena malagasy raha ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety no resahana. Nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety fampirantiana nataon'ireo sekoly manofana amin'ny serasera sy fifanankalozan-kevitra no nentana nanamariana izany. Nisy ihany koa ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tsangam-bato ny olafitry ny mpanao gazety na sy mpanavaozana teto Analakely.
Vaovao sosialy omaly sy afaka omaly raha tapaka naritra ora folo teo eo ny rano tamin'ny faritra maro teto andrenivohitra sy Mandinina toy ny teny Tsimbazaza manakambahiny Ambohimanarina sy Ambodimita efa niverina amin'ny laoniny izany androany raha ny fanazavana avy amin'ny tale teknika ny Jiramala Vaovao Alandreo Alphonse izay azonay tamin'ny alalan'ny antso antarby fanamboarana fototrafitra tarika rano no antony izay fahatapahana izay fa nisy fampandrenesana nataon'izy ireo tamin'ny gazety nampiomana ny faritra rehetra hita amin'izay fahatapahana izay hatrito mbola mampimenomenona ny mponina ny tsy fahinon'izy ireo fampandrenesana mialoha ny sarabem-bahoaka izay tsy voatery hamaky gazety avokoa tsy mbola misy kosa ny fahatapahan'ny rano vinavinaina amin'ny ity herinandro avy ity raha ny fanazavana avy eo anivon'ny Jiramahatra any. Tahaka ny mahazatra ato anatin'ny fampahalalam-baovao karazana samy mandehandeha iraindray no entina amintsika androany asa be mpanao eto andrenivohitra tsy andovana patante na hetra tsy mijanona amin'ny toerana iray asa mamizana sy mila fotoana Mandinina no 2 alina sy iray hetsy ariary isam-bolana no vola miditra amin'ny mpivarotra mangidy nanaovana fanadihadiana amin'ny ity asa madinika ity ny katrafay ravitsara ary ny lamboela ary ny karazakazo hafa ny tena be mpanjifa amin'izy ireo ary ny fanadihadiana doany Andrejatovo avy any Ambatolampy ary mila ravinahitra eto andrenivohitra ireto mpivarotra mangidy anaovana fanadihadiana ireto. Teo lahy samy mamelombady manjanaka avy any amin'ny tanindrazana saingy miray trano eto andrenivohitra. Trano iray no ipetrahany ary mitovy ny mangidy tanehana isan'andro. Tsy mifanalavitra ihany koa ny toerana ivarotan'izy ireo eto Anosizato. Katrafay, de kola, de landezana, de ravitsara, de afia. Ny fitikfitiksa zao vidy amin'ireny. Ny raviny izao matezateza fa ny vatany izany ilay kakazo vaingana dia misina. Eny Isotry no vidiana ny akora toy ny ravitsara, be mangidy, katrafay, lamboenzana sy ny sisa. 4 arivo ka hatramin'ny 9 arivo ariary isan'andro ny vola miditra amin'izy ireo ankoatra ny maskarena. Manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo no mivezivezy eto Anosizato izy telo mivarotra izany. Indraindray izy amin'ny volana avril, indraindray amin'ny septambra. Anisan'ny mpanjifa mahafatra-po ity iray mpianakaviana mpitondra taksi ity ary 100 ariary isan'andro ny mangidy tsy maintsy sotroiny izay azony 3 hatramin'ny 4 vera. Ady amin'ny aretin-damosina sy ny avizanana no antony. Izy zany mahasalama. Zay zany tena antony sotroina an'ilay mangidy. Ary izy dia hitanao ihany fa rehefa nafody efa lafo tsy takana dia aty amin'ilay mangidy zany mba mora vidy dia hita tsy hita izay maharatsy azy. Tahaka izany ihany koa ity iray mpianakaviana ity ho azy miantoka ny fahasalamana ny fisotroana mangidy. Dia mety amin'ny fahasalamako izany ilay mangidy. Ohatra ny hoe ravitsara, bakatsilo, misy maromaro isan-karazany izy ireo. Anay zany ny fisotroako eto dia ravitsara sy bakatsilo. Ozatra malemy, reraka, tsy velona, avizanana sy ny sisa no tena esotroan'ny mpanjifa mangidy ary ny 750 isan-jato mividy izany dia lehilahy avokoa. Asa mandavataona izy ity tsy mandalo fanaraha-mason'ny ministeran'ny fahasalamana ary ny volana aprily sy novambra ihany izy ireo no misedra olana noho ny tsy fisian'ny ravina sy ny fakakazo fanao mangidy. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina kosa indray nampifandray ny fitiavan'ny tanora ny kolontsaina avy amin'ny firenena aziatika amin'ny fanokafana ny sain'ny ankizy eo amin'ny fiteny vahiny ny ray aman-dreny fankafizana mihitatra hatramin'ny fanarahana ny fomba ny koreana sy ny japonia amin'ny fomba fiakanjo ny fiteny sy ny fihetsika izany porofonjany ny fahatongavan'ny tanora 7 hatramin'ny 17 taona nanatrika ny mongamania festival K-pop super show tetsy amin'ny AFT Andavamamba ary ny fanadihana tanterahiny Mikael Marla. 안녕하세요. 안녕하세요. 난 노시입니다. 안녕하세요. 이근우는 지가였습니다. 코스플레이 champions Madagascar. Manodidina ny arivo ny mpankafy ahitana tanora efa mahafantatra ny kolontsaina aziatika ary mirona amin'ny fankafizana ny kolontsaina aziatika izy ireo amin'izao. Etsika tahaka ny festival K-pop super show tetsy amin'ny AFT Andavamamba izay nentin'ny KOLO TV FM nandritry ny 2 andro. Ny fitoviana amin'izany kolontsaina vahiny amin'ny kolontsaina malagasy izany no antony mahasarika ny ray aman-dreny hitondra ny zanany. Mahafinaritra ary ataoko angamba tsy dia mifanalavitra amin'ilay any malagasy. Ohatra zao ilay mipetraka amin'ny tany dia ohatran'ny hoe mahafinaritra be hoe tsy miaingotraingitra fa tena fomba fa itsika gasy izany ohatran'ny hoe miaingotraingitra nefa kay ny olona raha mandala an'ileo mipetraka amin'ny tany. Teo amin'ny fomba mampanao sy ny fomba fiakanjo ary ny fianarana manoratra japoney ny taratra teny an-toerana.
Laharana tetony fanandramana ny sakafo azetika izay niaraka tamin'ny fakana sary maro tamin'ny akanjo japonais. Ny tanora tsy ankilan'izay liana ary lasa fanana eo amin'izy ireo ny sehatra tahaka izao. Samy manana ny lazany sy ny mampiavaka azy ny koreana sy ny japonais ka misongadina teny an-toeran'izany. Vavafaty tsara le izy satria efa malaza be zao ny asian pop, malaza be zao ny asian pop amin'izao. Le izy tsara be satria ny aty amintsika le izy ohatran'ny hoe mbola tsy tena miparitaka be dia le karazana evanao ohatran'izao mamparitaka le izy dia ohatran'ny hoe le izy konko saina ray ifankahitana ankizy fanina ny ohatra hoe Corée, Japon ohatran'izay izao. Ankoatra ny fahalalana entin'ny tompona andraikitra amin'ireo mpitsidika, nirona tamin'ny dia ary ny laharana ny fanaovana ny sary tamin'ny fomba manga. Ny eritreritry ny tanora sy ny ankizy no entin'ny mpanao sary ary volena ho sary miavaka tahaka ny BD sy ny sary mihetsika ireny. Ampahany amin'ny hetsika hita etỳ an-toerana izany fa kilalao maro samihafa no mameno ny hevitra ny malalaky ny AFT andavamambatra amin'ny rahampitso. Mbola mitorampitso moa iny hetsikiny ho antsika izay liana amin'izany eo amin'ny AFT andavamamba fa izany koa nivadentsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany nodimandry teo amin'ny fahina amin'ny 70 taonany i Ben King ny alakamisy teo tany New Jersey mpanjaka ny rhythm and blues sy ny soul i Ben King ary ny hira Stand By Me no nampalaza azy. Nametraka lovasaroby teo amin'ny firenena amerikana i Ben King ka nankasitraka azy tamin'izany ny teo anio ny kongressy amerikana tamin'ity taona ity. Fanadino amin'ny sariny France 24. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Stand By Me, hira fantatry ny rehetra raha tsy voatazona ao an-tsaina ny anaran'ny mpihira azy. Hira teo amin'ny laharana faefatra amin'ireo hira mendrika indrindra tany États-Unis tamin'ny taona 1970 na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny onjam-peo. Ben King, mpanakanto manana ny toerany teo amin'izay tontolon'ny kanto izay, indrindra ny R&B sy ny soul. Nodimandry teo amin'ny fahena amin'ny 70 taona ny alakamisy teo tany États-Unis. Voataiza tao anatin'ny gospel i Ben King, nanomboka tamin'ny 14 taonany, mpikambana amin'ny tarika maromaro, fa tao amin'ny anatin'ny tarika The Five Crows Sea Drifters, no nahafana ny talentany nanomboka tamin'ny taona 1970. Spanish Harlem, izay no nentina metrahany anarany teo amin'ny tontolon'ny kanto. Raika amby 1970, ny fiara-miasany niaraka tamin'ny Jerry Leiber sy Mike Stoller, izay nanoratra ny Stand By Me, nahafahany songadina tao anatin'ny maro. Nanampy ny fahombiazany ny fivoahany ombona tsara izay mitovy ny lohateny amin'ny hira. Itsakilan'izay no raisina tahaka ny arena amerikana eo anivon'ny kongressy amerikana ny hiran'ny Stand By Me tamin'ity taona ity ary namorona ny fondation Stand By Me izay entina nampiana ny hafa a New Jersey. Ny fanesiny fanavezam-bony ahitra ny Ben King tamin'ny tambazotra mpifandraisana. Anisan'izany Gary US Benz izay niara niasa tamin'ny akaiky ary nankasitraka azy nandritra ny 50 taona. Olona manan-talenta ary nametraka ny lova lehibe eo amin'ny lafin'ny kolontsaina i Ben King ho iatrany Gary US Benz. Fanovana lalam-panorenina fanavoazana ny rafitra najoro tantetezamita ary fangatana tombontsoa sy fahefana ny tena nisongadina tamin'ny kabary izay ny fanombiasan'ny filoha taloha Marc Ravalomanana sy ny amiral literatsiraka ary ny filoha amperinasa Sahirajonary Mampianina androany teny Ivato. Fa tsy tonga androany araky ny nambara ny fitondram-panjakana ny fiaramanidina TR faharoa ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Ary farany sokatra manomboka amin'ny herinandro avy io ny haino manjerina katona ho ny fanazavany talen'ny kabinetra ny ministeran'ny serasera nandritry ny fankalazany ny andresapirenena ho amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Dia izany koa tompo lasongo vavy no entina indray manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity asabotsy ariva ity. Mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray, mametraka ny veloma manokana ho an'ny mpanaraka ny fampalam-baovao amin'ny alalan'ny fahitalavitra FM any amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitra DSTV any amin'ny faritany Nantsiranana.
Soc à vitre en Outapenac. 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vaovao, faux shampoing citron, papaye, menthe, am sachet Stavoine. Nanolotra anao teo ny Vaovao.